fa miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Évangélika Saina ao anatin'izao fandaharana izao. Mino tanteraka fa ao anaty fientanentanana ary ao anaty etaeta no andraisana ny fandaharana satria hitondra soa sy fampaherezana ho anao ary ampiakatra indray ny fanantenanao amelona indray sy amelombelona ny finoana izay anatinao any mba ahafahanao indray mandrobaka ny soa sy ny tsara izay homanin'Andriamanitra ho anao. Ety am-piandohana dia te-hampafantatra anao mikasika an'ireo fotoana lehibe iarahanao amin'ny fiangonana Évangélika Saina izany. Ny fotoanantsika lehibe zao dia manomboka rahampitso talata fa 7 volana aogositra izao, manomboka rahampitso talata fa 7 volana aogositra, ny talata 9 aogositra izao dia hanomboka le fotoana lehibe hoe FIHAONAM-BE fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra. FIHAONAM-BE fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra. Tena fotoana lehibe dia lehibe io isaky ny talata larobia kamisy zany hoe 9 10 11 zao dia mitondray 16 17 18 dia mitondray 23 24 25 dia reo herinandro anankitelo efatra eo isy mpanompon'Andriamanitra maro izay ray aman-dreny am-panahy rahalahy ihany koa ao anatin'ny asa fanompona ho avy ifandimby eo hiaraka aminay mivady dia tena inoko tanteraka fa izy fahagagana lehibe tsy takatry ny saina hitranga aminao amin'ny indritra ny fotoana rehetra izay atrehanao io. Izy io moa dia fotoana tsy misy vidibidirana maimaimpona ary anasanantsika rehetra na iza na vaiza na vaiza adiny ray monja le fotoam-bavaka isakariva amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9 sasany etsy am'raiksa sy ny etsy am'raiksa andony lalakely izany dia ny Tanjombato indray ny atoandro ny eny dia ny talata sy ny zoma amin'ny 12 sasany fa ny alarobia dia amin'ny 2 ora sy sasany. Manasanao zay ho avy mandritra ny teray volana vola aogositra ety fa tena sahako miteny aminao fa tsy ho takatry ny sainao fa mihoatra noho izay averinao sy angatanao ny zavatra izay ho ataon'Andriamanitra. Nahoana moa izay no samy tory tahaka an'izany? Ny antony voalohany dia zao satria Andriamanitra dia tsy miova. Ny antony faharoa dia zao ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova. Ny prinsipan'Andriamanitra anaty Baiboly, ny fomba fanaovany zavatra dia tsy miova. Rehefa ataontsika fotsiny izay teneniny dia azo antoka tanteraka fa tsy maintsy manao an'ilay izy Andriamanitra satria Andriamanitra tsy afaka miovaova amin'izay lazainy. Ka ny atongavanao zany dia ny hamantatra hoe inona ary ny tena tian'Andriamanitra ataoko, inona ny sitrapon'Andriamanitra, ahoana ny hevitr'Andriamanitra. Dia rehefa fantatrao ny tenin'Andriamanitra ka mihetsika amin'ilay izy ianao dia afaka mahita n'Andriamanitra ianao hanao zavatra lehibe sy goavana ho anao. Hitanao raha mijerentsika ohatra hoe andehantsika ohatra hoe Mosesy teo alohan'ny ranomasina mena izy nampahafantarin'Andriamanitra azy ny tokony atao dia nisokatra ny sokafany ranomasina mena. Andriamanitra nyteny taminy nahoanao mitaraina sokafony ranomasina ozy izy dia nataony Mosesy ny tenin'Andriamanitra dia nisokatra ny ranomasina dia nandeha tamin'ny tamaina ny zanak'Israely. Misy kazana fahagagana be dia hoe zany hoe efa nasehoan'Andriamanitra antsika ao anatin'ny teniny amin'izay zany hoe ahoana ny fomba anaovan-javatra anankiray na mahana olona anankiray na tongavana etaetana ny fandriana anankiray hitranga aminao fa ao anatin'ny tiray volana ity ny andrenesana ao izany tenin'Andriamanitra rehetrarehetra izay tondra tena fiovany fahagagana izay mbola tsy mahazatra. Natao nahoana moa natao hoe tsy mahazatra? Voalohany tenin'Andriamanitra dia milaza leo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 andiny faraika 12 hoy izy hoe ary tamin'ny tanan'ny Paoly Andriamanitra no famatana sy fahagagana lehibe tamin'ny alalan'ny tanan'ny Paoly. Tamin'ny alalan'ny Paoly moa zany fa amin'ny Baiboly teny anglisy izy dia hoe nomen'Andriamanitra hery Paoly ozy izy ka nanao fahagagana lehibe maro izay tsy mahazatra. Izay tsy mahazatra zany hoe Andriamanitra dia anao fahagagana lehibe maro izay tsy mahazatra. Nahoantsika samy tompo teny fantatra raha zay nafahana milaza azy hoe nahoana satsika miteny amin'ny fahasahina fa anao fahagagana lehibe Andriamanitra satria Jesosy mihitsy no niteny mandehana indro momba anareo manakariva ambara-patonga ny vatam-piara-zotory zao fa zay mino ozy izy dia ny asa ataoko ny ataoko ary anao asa lehibe noho zany azy izy. Hitanao Jesosy mihitsy nampanantena fa anao asa lehibe izy satria Andriamanitra naniraka anay mpanompon'Andriamanitra mba hasoa anao vahoaka an'Andriamanitra. Raha mamaky anao ny amin'ny bokin'ny Hebreo any dia laza hoe ny tenin'Andriamanitra izay nitoriny dia nombany fizarany fahasoavana sy ireo famatana sy fahagagana lehibe maro. Midika izany fa Andriamanitra tena tsy miova mihitsy fa rehefa nandeha ny apôstôly ohatra nitory ny filazantsara dia narahana famatana sy fahagagana lehibe maro. Be da be ny zavatra hitantsika anaty Baiboly izay azon'Andriamanitra averina aminao, azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao satria tsy miova. Averiko tsara, tsy miova.
andriamanitra ny fomba fiasan'andriamanitra dia mitovy foana raha ohatra ka ndeha ataoko hoe ataontsika hoe amin'ny akapobeany ahoana ny fiasan'andriamanitra voalohany andriamanitra tsy manao zavatra raha tsy miteny izy aloha amin'ny alalany mpaminany mpanompony raha tsy miteny izy kefa tonga zao ny tenin'andriamanitra milaza aminao fa hanao fahagagana lehibe tsy mahazatra eo amin'ny fiainanao andriamanitra tena hoe mirakla zay mety efa hitanao tany aman'olona fa mbola tsy hitanao tamin'ny fiainanao mety efa hitanao tany amin'ny fiainany hafa koa fa mbola tsy ny expérimentenao mety koa mbola tsy henonao tany amin'ny hafa koa fa inao ny expérimenté azy voalohany tena minao foky rehetra fa zany zavatra any no hitranga amin'ny fiainanao ao anatin'ity ray volana voalo agosto tia isaky ny fotoam-bavaka isakariva talata arbelaka misy amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny sasany adiny ray monjy io fotoana io zay tena adiny ray anova tanteraka ny fiainanao etsy amin'ny raiki sa andona lakely miaraka amin'ny fiangonana saina marobe nefa mpanatrika ny fotoana isakariva io apetape ny karazana fahagagana fiovana zay raisin'ny olona na ara-tokantrano zany na ara-panahy zany na taratasy ny karakarainy zany na volany antona zany na voaka tafavoaka trosa voaloha ny sasany trosa tany aman'olona na terin'ny olona ny aretina maro sitrana reo karazany zavatra maro zay impossible ny vahan'andriamanitra amin'ny karazany tena amin'ny karazany vao maly ariva fotsiny no naka fotoana ijona vavolombelona atao amin'ny fiangonana fa tena nazary ny vanaky andriamanitra ino ty zavatra mitrangy ty fa be asy takatry ny saina ny fiasan'andriamanitra ao amin'ny fiangonan'andriamanitra tena afaka amin'ny teny hoe lehibe ny fahasoavan'andriamanitra ary ao amintsika ny tanan'andriamanitra mampirisika anao zay ho avy isakarivo ny atoandro nera tsy afaka ianao ny ariva dia iny atanjombato amin'ny fiangonana saina tanjombato vao afaka nitetezany tanjombato ianao dia mahita plaque lehibe hoe Eglise évangélique saina soratra fotsifotsy dia miakatry ny ohatry ny pavé io dia mivily akavanina rehefa aloha eo dia misy fividrana voalohany miakavanina dia mandeha miakavanina ianao dia ao aloha ao rehefa avy eo misy trano fotsifotsy avy be misy banderole hoe Eglise évangélique saina dia ao misy parking malalaka be mihitsy ao amin'ireo toerana tongava amin'izany fa tena soanao dia tena soanao ny fotoanantsika izany hoy ateo hoe misy mpanompon'andriamanitra maro izara ny tenin'andriamanitra ino tsara ny mpanompon'andriamanitra dia zay irahan'andriamanitra na dia baiboly ray aza nitoriny dia samy manana ny afatra asen'andriamanitra hoentiny ny zavatra asen'andriamanitra hotoriny toy izany hoe fankasy baiboly ray ihany ko nahoana ny samy hafa io tahaka ny hoe fanjakan'andriamanitra dia anankiray ihany tahaka ny Madagasikara zao dia fanjakana anankiray fa misy ministera maro samy hafa ino moa dikany hoe ministera dikany hoe ministera dia fampona service misy ny ministera ny fahasalamana zany hoe miservira ny olona manompo ny olona manompo ny vahoaka malagasy amin'ny resaka fahasalamam-bahoaka misy ministera ny fianarana toko hoe ny éducation zany misy ny EPP ny lycée ny université ny fampianarana ambony dia ny asan'ireo dia mikarakara ny fitezana ny fianarana ny vahoaka malagasy dia tahaka misy ministera ny resaka commerce ohatra dia mikarakara ny resaka varotra misy ministera ny resaka iny ko fiarovam-pireneny dia tahaka zay ka misy na dia fanjakana ray azy dia samy manana ny mission samy manana ny afatra reo ministera reo zavatra ataony reo ministera samy hafa reo exact ohatra zay koa fanjakan'andriamanitra fanjakana anankiray ny ampandrosoana dia ny fanjakan'andriamanitra fa saingy samy manana ny ministerany samy manana ihany koa ny fanomezam-pahasoavana satria zarazany samy hafa ny fanomezam-pahasoavana samy manana ihany koa ny afatra asen'andriamanitra hoentina hoe ny anao mikasika an'izao ny ataonao ny anao ty mikasika ty ny ataonao zay ny tsy hifananana fa hifanampiana satria fanjakana anankiray ny ampandrosoana ary zay nanasako reo mpanompon'andriamanitra maro lehibe maro samy hafa zay ho avy amin'ny fotoana io fandrimbona amin'ny mivady hivavaka ampianatra ten'andriamanitra anao dia hivavaka ho arahana famatana sy fahagagana isan'izany pasteur Jocelyn Ranjarchan avao amin'ny amareo isan'izany pasteur Hertina Randriary Malala amin'ny vahony oloko isan'izany i apôtre Michael Daniel avao amin'ny Rema isan'izany révérend Dimy Andréasson avao amin'ny fiangonana CPV isan'izany pasteur Ariza avany amin'ny fiangonana Soteria isan'izany bishop Larena avy amin'ny foi évangélique international eny Mandroseza misy mpanompon'andriamanitra maro ao eo zay mivady hifandimby ampianatra samy nomen'andriamanitra fahasoavana osotra ny afatra entana ary reo rehetrarehetra zay resako aminareo dia samy omban'andriamanitra famatana sy ny fahagagana lehibe avokoa ny asan'andriamanitra zay ampanaovan'andriamanitra azy ka
matoa zay nanasandreo dia ny asoanao vahoaka no tanjonay ny fanjakana malagasy manao ny anjara izay mpitondra fivavahana koa manao ny anjaranay araka izay andran'Andriamanitra ny mba asoanao fotoana lehibe ho anao ity fotoana mandritra ny volana aogositra ity isakariva talata belaka misy etsy amin'ny fiangonana evangelika manomboka amin'ny talata fasivy ny volana aogositra ho avy zao tongava amin'izany talata 9 de larobia 10 de lakamisy 11 de mitondray talata 16 de larobia 17 de lakamisy 18 de mitondray talata 23 larobia 24 lakamisy 25 de ohatrizay mandritra ndray volana de iresakitsika hoe Andriamanitra anao fahagagana tsy mahazatra anao fahagagana lehibe tsy mahazatra tongava amin'izany zany aloha dia efa tena tsy androko mihitsy namboan'le fotoana tena tsy androko satria na za koa aza tia ahitany herin'Andriamanitra amin'ny fiainako amin'ny fiangonako amin'ny reo zavatra sain'Andriamanitra ataoko sy reo zavatra fa maro zay ataony amin'ny vady ihany koa amin'ny asan'Andriamanitra sy zavatra ataonay hafa ihany koa tena mino foky rehetra fa asoanao io fotoana io tongava amin'izany te hizara kely aminao vetivety foy mikasika ny mazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra satria hoy aho taminao hoe Andriamanitra tsy manao na inona raha tsy miteny izy aloha amin'ny alalan'ny mpaminany mpanompony melohana anaovany zavatra Andriamanitra de miteny melohana tongavany Jesosy tetỳ tany Andriamanitra de niteny tamin'ny alalan'ny mpanao salama tamin'ny alalan'ny mpaminany na lehibe na kely zany reo mpaminany rehetra tamin'ny testamenta taloha tamin'ny alalan'ny fanao sy ny andro samihafa niteny foana Andriamanitra zay vao tonga Jesosy nanapirofo amin'izay reo zavatra ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'ny fiavian'i Jesosy sy ny zavatra hitranga amin'ny fotoana tonga Jesosy de tahaka izay ihany koa Andriamanitra rehefa hanao zavatra amin'ny fiainantsika de miteny izy aloha de inteny iny rehefa avy eo porofony amin'ny famantarana sy ny fahagagana zany hoe tsy misy zavatra tenenin'Andriamanitra ka tsy porofon'Andriamanitra averiko tsara tsy misy zavatra tenenin'Andriamanitra ka tsy porofon'Andriamanitra raha toa Andriamanitra milaza zavatra zay tsy azo ny porofona ny fahamarinana dia lainga ny anaran'izany fa Andriamanitra nefa tsy misy lainga ao aminy sady tsy malainga izy ny tsisy lainga izy fa Andriamanitra tsara sady marina izy ary zavatra soso tsara ihany no midiny avy any aminy izy ndray ny fahazavana ary tsy misy aloko ny fihodinana ao aminy mampirisika anao andray ny tenin'Andriamanitra mandritra ny teray volany ity fa tena asoanao de aka tenin'Andriamanitra vetivety ho anao mety efa hainao angamba ny ao boky ny Isaia fa avakiko ihany de ny Isaia toko fa 5:10 ka ny 9:10 zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoy izy hoe fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa mahavotony tany na mpaniriny sy mampavokatra azy mba hahatonga vo ho an'ny mpamafy sy haniny ho an'ny mpinina 9:12 de tahaka izany ny teniko izay aloako ny vavako tsy verina amiko foana izy raha tsy efa matateraka zay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy tanao Andriamanitra zany rehefa mandefa teny de tahaka ny olona anankiray irany izy hoe alefako iny rehefa irahako izy de tsy mahazo miverina ty amiko izy raha tsy vitany zay nanirahako azy matateraka zay sitrako izy ary ambinina amin'izay mpandehanako azy ohatrany hoe ianao zao raha manana olona anankiray mbany fifehezanao de miteny anao hoe mandehana makary de tsy mahazo miverina ny aminao izy raha tsy lasa tany de osanao hoe atero any ty de ataovy ty zavatra ty vitiny de miverina ty ianao matoa izy ianao naniraka azy de fantatrao fa ho ataon'le zavatra ary vitan'le zavatra tsy miverina ny aminao izy raha tsy vitan'le izy de tahaka izay koa ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra mandefa ny teniny iny tenin'Andriamanitra izay rahany iny zavatra zay de zao tahaka ny ranonorana sy ny oram-panala io tsy miteny tahaka ny oram-panala fotsiny na ranonorana fotsiny fa tahaka ny ranonorana sy ny oram-panala ny ranonorana de ilaina ampiakatra ny renirano ranonorana de ilaina ampavoto ny hazo sy ny sary amantoro sy ny ala ampavokatra azy ny ohatra koa ny oram-panala de masoa ny bozaka sy ny reo karazana voninkazo kely madinika sotra zany hoe na inona zavatra ty ambony tany rehefa tsy mila ranonorana izy de tsy maintsy mila oram-panala izy zany hoe zay boary rehetra dia tsy maintsy mahazo ny anjarany azy rehefa milatsaka ny teny de tahaka zany koa ianao na inona fanrinao na inona olanao na inona ady atrehanao na lehibe na kely na inona zavatra tianao hitsimoka sy amoa amin'izay tsara de Andriamanitra andefa ny teniny iny teniny de tahaka ny olana anankiray irahana jerevy tsara ohatra Jesosy nge tenin'Andriamanitra ny teny be da be Andriamanitra aloha rehefa avy eo amin'izay tonga le teny iza le teny Jesosy le teny tonga nofo de miporofony Jesosy amin'izay reo zavatra voasoratra rehetra
raha mijery jesosy anao dia hoe io le teny fa manasitrana, io le teny fa mampahiratra ny jamba, io le teny fa mamorona maso an'le jamba, io le teny fa mampanangana ny maty, io ary le teny fa mampitsangana ny maty zay efa anaty fasana, mampitsangana ny maty vao teo, mampitsangana ny maty ino tizy teo zay efa nitoman'ny olona efa entina andeha andevona, io le teny fa manadio ny boka, io le teny fa mame fahendrena, io le teny fa mampety ny asa fanjonona sy ny business atao, io ary le teny fa mampitombo ny movidimitra azy andrandro. Jesosy lay teny, izy le fahendrena sady tenin'Andriamanitra. Hitantsika mandehandeha ao nozy izy ny tenin'ny Jona zay, hitanay ny voninahiny, nitsapainy ny tananay mihitsy ary hitanay izy. Hitanao le Jesosy lay teny tonga nofo. Raha mijery Jesosy ianao dia io le teny. Ny teny tena marina tsy hita nofo fa lasa hita nofo, tsy hita maso le teny fa efa tonga Jesosy lasa hita maso le teny. Izy le teny tsapay tanana, izy le teny velona. Jesosy Kristy. Any boky Salamy 7:7 izy andiny 40 dia aminazy ho zay nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy sy hanafaka azy amin'ny longo zay ny anjerana. Hitanao isaky ny asa Andriamanitra dia mandefa teny izy. Mety ozy ianao ka ny teny tsy hita maso, Jesosy ao le teny tsy hita maso. Dia ohatr'izay ihany koa amin'izao fotoana izao zay tenin'Andriamanitra indray napetraka Andriamanitra anatin'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia rehefa miteny mpanompon'Andriamanitra dia Andriamanitra manamarina ny tenin'Andriamanitra iny. Manamarina ny teny iny, izy manao an'le zavatra, ny fanamasina rehefa avy eo, ny fanahan Jesosy Kristy no manao an'le izy amin'izay. Manao an'le izy amin'izay. Any amin'ny bokin'ny Korintiana 2:12-17 izy dia zao lazainy izy rehetra samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa. Izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa. Dikany hoe fampisehoana amin'ny teny Grika dia hoe fanerosis. Dikany hoe fanerosis dia mahatonga le zavatra zay resahana ho azo tsapay-tanana, hita maso, tangible, afaka misy proof. Zany hoe amin'ny fotoana mihetsika ny fanamasina dia azo afaka hita proof ny zavatra rehetra. Io Andriamanitra miasa, io Andriamanitra manova, io Andriamanitra mamaolana, io Andriamanitra mame fahitapity, io Andriamanitra mamindra fo. Hitanao satria ny fomba fiasan'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny teniny, fa ao anatin'ny teniny ny fanahy sy ny heriny. Wow! Zay no antony ty fotoana lehibe ty. Tongava andray tenin'Andriamanitra. Lizy mantsy zao foana ny faneolona hoe eto mavaka avao zao, eto mavaka avao zao. Marina ary tsy azo dina fanina, ary tsy azo tsinitsiniavina ny tenin'Andriamanitra zay milaza mifampivavaha mba hery nareo, mifampivavaha mba ho sitrana. Ilaina ny vavaka, ny fampiasany vavaka marina dia mahery indrindra. Fa ino tsara raha vavaka avy amina fihetseham-po be fotsiny, tsy miorina amina tenin'Andriamanitra, tsy miorina amina fahatakarana zavatra, na tena anankiray fotsiny omeny tompo, mety tsy ahitanao vokatra, mety tsy ora hoe ahitanao vokatra. Fa ny vavaka zay miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, ny vavaka zay eo ambany fitarihan'ny fanamasina azo antoka. Dia zay no mazava-dehibe ny fianona tenin'Andriamanitra. Jereo foana ange isaky nanao zavatra Mosesy dia miteny tamin'ny Andriamanitra, isaky nanao zavatra Mosesy dia miteny tamin'ny Andriamanitra. Dia tahaka izay ihany koa nareo mpaminany rehetrarehetra hitanao anaty baiboly azy, na ry Isaia mpaminany, na ry Davida andeha hiady dia mila mihainon'Andriamanitra, zao ny tenin'Andriamanitra. Dia ohatr'izay foana hatrany hatrany mijery andry Elisy ianao sy ry Elia, isaky nanao mirakla goavana izy dia miteny amin'ny Andriamanitra. Teny amin'ny Andriamanitra satria tsy manao zavatra izy raha tsy miteny aloha. Dia tahaka izay koa na Jesosy azy, miteny izy aloha dia raikitra ny mirakla rehefa avy eo. Ka amin'ity indray mandeha ty tsy amin'ny fotsiny mijanona an-trano dia mandefa SMS hoe mba eto ambavaka ary zahay fa satrinay mba hanatrika izy fa tsy afaka zahay. Tongavo araka izay azonao atao. Tadidiko tsara misy olona aza tonga taty am-piangonana anatrika fitoam-bavaka anankiray avy any Fort Dauphin izy. Tonga taty satria narary, tsy nety sitrana. Dia nandeha avion spécial mihitsy natrika fitoam-bavaka atao amin'ny sainy. Vita amin'ny fitoam-bavaka sitraka izy, nody izy, tsisy aretina tsotra. Hitanao, zany zavatra etaetan'ny olona. Nisy olona valinoso be ohatran'izany. Efa nandritra ny 1 taona tsy niasa. Dia nanatrika fotoana koa izy taty Antananarivo. Zavatra mitranga, vao miverina avy izy dia nahazo azy. Tsy takatry ny sainao mihitsy hoe ohatrany ahoana zavatra mitranga rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fahamarin'Andriamanitra aminao iny. Araka ny tenenkonao teo dia hoe nisy fotoana tamin'ny alahady teo nijoro vavolombelona, naka fotoana ijorona vavolombelona ny olona. Naka fotoana. Nisy fotoana koa tao alohan'izay andro lakamisy. Tamin'ny fiafaran'le hoe anefa niriny fonao izy dia naka fotoana koa ijorona vavolombelona. Dia izay mijoro vavolombelona rehetra dia zao foana ny teneniny. Nisy fotoana ny mpanompon'Andriamanitra ny teny an'izao, nisy fotoana ny tompo ny teny an'izao, taona toroteny ny teny an'izao, tamin'ny tsodrano dia zao ny tenen'ny Révérend, tamin'ny tsodrano dia zao ny tenen'ny Bishop, tamin'ny tenin'Andriamanitra dia zao ny tenin'Andriamanitra. Dia hitanao le teny foana ny sambory le olona.
teny foana ny samborona iny teny iny rehefa aveo noho ny fikiriny songa ny zavatra teny anko anao ianao raha anatrika le fotombavaka tsy volana ino omen'andriamanitra anao e tsy vady tsy fanasitranana tsy trano tsy fiara tsy zany no omen'andriamanitra anao rehefa tonga ny atran'andriamanitra ianao teny no omeny anao teny no omeny anao rehefa raisinao iny teny iny avadika iny arak'izay lazainy ianao rehefa raisinao iny teny iny teny zay raisinao iny no hitranga amin'ny fiainanao ray manontolo iny teny iny afinaritra anafy no vavolombelona raha matoa anankiray ozy hoe nisy tao nanan'olona trosa 290 millions izy tena tsy hitantsony zay atao hoe ahoana atao dia isamaraina ozy izy lasa makany amin'ny cyber café dia meno nitoro-teny bishop adiny ray adiny roa tsy metsika ao isamaraina dia mieno nahazo tsodrano izy tetỳ am-piangonana hoe raha mpitso ao valo maraina isy anjely amangy ianao tamin'ny valo pilina tokoa ozy izy nisy olona ny antsoana hoe ahoana fa valavitra avany adekotany ty ozy izy misy vato tsy mety lafo mihitsy tsy mahita mpividy ndaso zaho izy tsy manam-bola amin'io ndaso izy jery ola vetivety hita le izy tena mety le izy nanomboka teo izy izy dia nisy olona ndray nitondra dia atrany dia vato kely ohatrany izy nety olona anankiray rehefa aveo ay ty vato kely teo izy tonga tany an-trano hoe andao hoe jerena le izy efa amin'ny taolona ozy izy ny tao jerena misy client vazany vidy ala izy vita daholo ny trosa rehetra 290 millions tao arinan'izay ndray izy nitain'andriamanitra ndray nahazo fiara ndray io olona io ihany nandritra ny fito taona izy nivady tsy nety nahazo zanaka vavaka izy nandray tenin'andriamanitra izy ny zavatra nitranga niteraka amin'izay izy petsaka tena tsy takatry ny sainao ny zavatra mitranga rehefa mandray teny avy amin'andriamanitra ianao tsy takatry ny sainao mihitsy raha lahy anankiray njoro vavolombelona ny asany dia juriste dia isy olona nyteny taminy hoe ho avy avany andafo izy le hovadiko dia tsy maintsy atao maika be ndraha rahanay mba vitanao ve ozy izy afaka tenao andro atao ndraha rahanay sy namatsinama dia hoe reto daholo ny dossier ilaiko ary ozy izy le rahalahy dia nataonao izy vita le raharahanydrareo zany le mariage ndrareo lasa zay mihitsy ary ozy izy lasa témoin lay izy rehefa aveo ozy izy kay ty vazaha vady le olona ty tompona orinasa goavana be dia zao nyteneny hoe fa inona mba zavatra mba tianao nieritreritra izy inona moa zany fa inona mba projet anao dia mandrata projet dia nanoatra projet izy dia nataony détail tsara plan sy ny namana après 2 mois ozy izy niantsolo le vazaha izy tozy izy hoe ay efa nikarakarainy daholo le zavatra nieritreretra le vazaha dia nimely le vazaha chèque anankiray izy zay ozy izy vao nisy namiany zany chèque na 800 millions de francs tsy vitan'izay ozy izy fa natomboka le asa dia rehefa aveo ozy izy nomeny foana lasa efa fois 10 fois 20 an'izany ozy izy zavatra nomena tena nahatsagny zavatra manerina amin'ny Madagasikara goavana izy tsy azonao atsainy tsisy volaveriny zany fa fahitapity amin'ny fomba goavana tiako teninao hoe rehefa tonga ny tenin'andriamanitra misy zavatra manapoka ny saina mihitsy ataon'andriamanitra tsy resabola fotsiny tsy resaka trosa fotsiny fa hatramin'ny raha matoa anankiray atao am-piangonana ao anaty toroteny zao teny hoe toroteny bishop manao hoe amin'izao fotoana zao misy olona eto zay tena hoe maditra zany ary mifamaly amin'ny zanany foana izy fa manomboka eto iovany zanako ao fomba mahagaga tao arinan'iny ozy izy tsy hainay hoe fa nisininy fa zay tonga dia niteneniko hoe zahako zany raisiko zany zavatra nitranga ozy izy niova le zanany mandraky tiny androany endry le zanany ary niova tanteraka pedabe ny zavatra nitranga olona namysavin'ny olona efa nivonto daholy ny vatany lamosina ny kibo tany amavevavy azy ny tongony efa tsy afaka nandeky fa tonga tanaty fotoam-bavaka nandray teny sy vavaka ny zavatra nitranga ny apitsony iny any tonga dia nanjavona daholo ny vonto rehetra afaka nandeha izy ary sitra tanao tena tsy takatry ny saina hoy tena tsy takatry ny sainao hoe ohatry ny ahoany ty fiasan'andriamanitra ty rehefa hiasa andriamanitra mampirisika anao zay ho avy raha matoa anankiray jovavolombelona tena ozaka wow tsy takatry ny saina zany zavatra mitady azy izy dia fariny izy nahita asa niasa tamina italiana anankiray dia le italiana ozy izy tsy mahay teny gasy za koa tsy mahay italiana dia raikitry nefa ozy izy ny interview dia tsy mifakazo nrezaka fanagaga dia zao dia hoe ok le asa dia niasa dia rehefa niasa tao izy dia ohatrany hoe irakiraka ny atombohana dia ny olona moa zany ozy izy mitady zay ohatrany hoe nasopatra anazy foana iala fa izy zany tsy afaka atao amin'ny asa mihitsy dia rehefa nandeha fotoana rehefa aveo dia niakatra ndray izy dia lasa piasa brao dia niakatra izy dia amin'izao fotoana zao nateny fa inona zany zao niasanao zao lasa assistant ny directeur ozy izy tsy izy tsy takatry ny sainao inona ny atombohana izy nahazo teny avy amin'andriamanitra ahoana ozy izy ny baiboly ny teniko
tsy miverina amiko foana raha tsy matateraka zay sitrako sy ambinina am'zay ampandehanako azy tongava mandray tenin'Andriamanitra fa ho tateraka aminao ny sitra ny tenin'Andriamanitra mampiseho ny sitrapon'Andriamanitra inona ny sitra ny mikasika anao inona ny eritreretina mikasika anao iny teny iny no mitondra le fanambinana ampanambina anao ho zay ambinina izy am'zay ampandehanako azy hitondra le fanambinana atateraka zay lazain'Andriamanitra ao anao manasa anao tongava ankoatray dia misy koa ny fotoana isan-kalahady rehefa alahady ao fiangonana saina tsy am'raiky sandonana kely dia misy mividirana amin'ny enina maraina amin'ny fito sasany amin'ny sivy sy amin'ny folo sasany tongava fa tena asoanao ny fotoana ty matozy inge miteny aminao hoe tongava tsy hoe resaka fotsiny te ahitanao fotsiny fa te ahitany fianao miova mihitsy zay te ilaza sy izara ny fahatsaran'Andriamanitra aminao iexperimentenao zany hoe Andriamanitra mihetsika sy miaso amin'ny fiainanao zany sady mitaizanao ara-panahy zay no mivavaka ao anao ihany koa mba handrosonao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra misy ny fotoana rehefa atoandro amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 1 sasany fotoana amin'ny teny frantsay sy ny teny Eglise ao amin'ny 1 sasiretsy dia misy koa adika amin'ny teny malagasy fa misy le fotoana amin'ny 1 sasany ndraiky ka hatramin'ny 2 sasany ao amin'ny 1 dia fotoana ho an'ny tanora fotsiny ny tsika tanora rehetrarehetra rehefa amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 2 sasany isan-kalahady fiangonana ho an'ny tanora fa misy le fiangonana ho amin'ny mpivady natokana ao mivady fotsiny rehefa lady amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 2 sasany ao amin'ny ritsy tamin'ny lady teo nanomboka beta be ny olona tonga samy laza izy hoe tena tsara ary tena manova be le fampianarana ny ariva amin'ny 2 sasany indray araiky sasiritsy dia fotoana amin'ny miracle spécial andraisanao fagagana goavana amin'ny tompo eny atanjombato ny fotoana avakintsika rehefa lady dia amin'ny 9 sasany amin'ny 20 sasany sy amin'ny 10 sasany dia amin'ny 1 sasany koa ka hatramin'ny 2 sasany dia fotoana ho amin'ny mpivady rehetra ary ho an'ny couple rehetrarehetra dia ny alady ariva indray amin'ny 2 sasany fotoana ho amin'ny miracle ho an'ny ado rehetrarehetra eny atanjombato dia rehefa asabotsy amin'ny 1 sasany dia ny tanora amin'ny 3 ora ny ado kosa indray fiangonana ho an'ny ado itsy amin'ny 1 dia lady amin'ny 10 sasany ao amin'ny laskarpa zay ny fotoana antsika androany fa dia manantena efakahita aminao zay isan'andro etsy amin'ny fiangonana saina ao amin'ny 1 sy ny tanjombato izany samy tomba fahasoavana veloma tampo